Alany alakamisy fafito ny volana May taona 2024 ampanajana tompoky lasy tompoky vavy no hiarabanantsika rehetra ao anatin'izao fandaharana zoiteny izay fanarakitsika moa rehefa aliny alakamisy eto amin'ny fetalavitra Drimina izao. Manambahiny anankiroa sika mety alina ity dia tsy izy izany fa Andriamatora Kotobe Entso. Izy moa dia filohana fikambanana ataontsika hoe olona manana olana aratany eny ampita-tafika malaza eny, izany hoe tsongaina manokana izy betsaka ny olana atao hoe miresaka fananantany fa izy aloha no akaikikaiky teo dia natsoina avy hatrany aloha mba hiresaka hoe ina marina zany no tena olana fototra misy miresaka fananantany. Eto ihany koa Andriamatoa Elia Rabevahiny, filohan'ny otrik'afo sady mpanolontsain'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Izy indray moa dia efa fantatra hatramin'ny nahafantarako azy, tsy haiko isika fa olona atao hoe nijoro foana niaro ny vahoaka izay tratrany tsirariny amin'ny resaka tany, niaro ny Pirenena isan'ny nijoroany ny base piliara amin'ny Varamata sy ny sisa nanohatra an'izany. Ary milaza moa izy hoe fanio-kevitra paraparana avoakany dia hoe mbola tsy miova amin'ny heviny izy na dia ao anatin'izao fitondrana izao ary. Io didina amin'ny resaka fananantany, io didina amin'ny resaka fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy no resakitsika amin'ity alina ity miarabanareo tonga soa eto amin'ny plateau an'ny zoiteny. Gama tonga dia fanontaniana voatrany no apetrako voalohany amin'ny Andriamatora Kotobe Entso. Ianareo tsaroko efa nisy fotoantsika niona nanana olana tany goavagoavana ihany nareo, mponina teny malaza pita-tafika teny ampahany amina mponina moa zany fa tsy ny rehetra. Tany matetitetika lehibehibe ihany izy io ohatran'ny mahery amina hektara. Ohatrohatry ny ahoana zany ny olana tena iainanareo ny fotony amin'ny resaka fananantany raha nkahanareo manokana, inona zany zao ny azo ambara? Ya, faly miaraba ny monsieur Rabevahiny, faly miaraba ny mpanolotra ary faly miaraba ny mpijery rehetra amin'izao fandarana izao. Marina efa nandalo teto ihany ny tenako niaraka tamin'ny mpanolontsainanay anankiray nilazalaza momba ny olana ara-taninay. Izay moa zany dia eo amin'ny 550 eo no mpikambana anatin'ny fikambanana. Ireo olona ireo dia efa nisy nanajary tamin'ny taona 90 tany ary ny sasany taranaky ny olona izay efa nanajary tamin'izany. Noho ny fahitana an'izay hoe efa nanajary efa misy 30-40 taona ny olona teo dia hoe ndao isika angataka ny tany izay efa najarintsika satria zoantsika izany. Dia nametraka moa izay tamin'ny 2005 nametraka amin'ny fangatanay. Dia 2010 nidina ny commission nijery an'ilay tany. Fangatana eny dia nandeha mipetraka ara-dalàna tsara ny verifiena ny fijerena hoe efa nisy olona nangataka avy eo tany io sa tsy. Dia tamin'izany moa nipetraka tao ny tsy nangataka dia nandehanana mihitsy nijerena tonga hatreny Ambohijanaka hoe mbola ao ve ilay olona nangataka sa tsy. Tsy hita mihitsy olona io ary nazo taratasy tany amin'ny commune izay hoe tsy hita intsony olona io mipetraka eny Ambohijanaka. Zay vao niraisy ny domaine ny fangatanay. Dia 2010 moa zany nidina ny domaine nitsirika ny tany izay nangatanay dia nahita fa misy manajary ilay izy. Dia tamin'ny 2014 nidina nanao délimitation ny topo. Dia teo no nanomboka mipetraka ny olana satria tsy nanao PV zareo. Tokony nanao PV nefa ny topo tamin'izay fidinana izay. Dia niaro teo zany izay dia manontany dia hoe mbola dinihana ny fangatana ireo. Tonga nefa tamin'ny 2019 gaga izay fa ny be ny tanàna nampivory anay mpanajary teo hoe efa nisy navita titre ny tany ampahany tany nangatanareo. Tiako mariana kely fotsiny aloha fa io tany io marais de malaza ilay izy ao anatin'ny domaine privé de l'État ary mizara anankiroa ilay izy, misy parcelle 1 sy parcelle 2. Ny parcelle angatanay dia avy ato amin'ny atsimo satria misy lalana zany mampitohy an'ny malaza sy ny fokontany ny Faliarivo. Dia ny parcelle 1 zany ato amin'ny avaratra. Dia io parcelle 1 io moa zany nisy nahaka koa dia hoe Tanamasoandro 1 sy 2 ilay izy. Dia nenay moa ato amin'ny atsimo Tanamasoandro 3 sy 4.
de eo zany olanay hoe mieritreritra zay hoe araky ny lalàna de zay mangataka aloha ihany a no tokony dinihana hatrany farany fangatahany zay vo azo raisina ny fangatahany zay nangataka teo arina. Zay manko raha natao décret 2010 amin'ny lalàna momba mifehan'ny domaine privé de l'État. Zay nanantenany zay. De zay zany de hoe alohatsika ritory satria tsy mety le izy nahita zavatra tsy fetezany zay. De nataonay voalohany zany a nanaka ordonnance zay ahitana ny rehetrarehetra momba ny nazahoandreo olona reo an'io tany io fond de dossier zany noho ny nangataka nefa zay tany amin'ny domaine aniaraka amin'ny ordonnance de tsisy fond de dossier ozy izy zareo. De teo zany zay ketraky ihany satria ahoana misy tany misy olona navita titre tany nefa ny tsy misy fond de dossier nazahoana azy. De nametraka tany amin'ny paka moa zany zay noho tamin'ny avril 2024 de tamin'izay koa zay nametraka doléance tany amin'ny présidence. De 2024 iny zany de fa nandeha ny famotopotoran'ny paka anay de kanjo midina tany amin'ny le doléance tany présidence kosa zany mba nandeha de tonga atao amin'ny domaine io de hita ihany nefa zany le fond de dossier andreo tany Masoandro 1 2 3 4 reo de iny iny zany no midina atao koa ny bianco teny réquisitionner daholo le dossier de hita atao daholo zany hoe inona aby zany tsy fanarahan-dalàna nataony reto olona reto nazahoana an'io tany io. De nandeha ny fanadihadiana nataony zareo de nangataka ry zareo zany tamin'ny 2025 saisie pénale immobilière andreo tany Masoandro 1 2 3 4 reo. De zao zany any amin'ny ARAI zany zao agence de recouvrement des avoirs illicites no mitanan'io mandrapa vita zany ny déferment eny am-paka sy ny ino moa zany ny jugement zany hoe iza ny tokony tompony. Zay zao antsika hatramin'izao. Zay zany zao le olona mahazo io anao fanatrika eo mihitsy zany ny olona ny poniny ny fotony Andriamatoa Eliara be vahiny. Ianao zao manana andraikitra eto amin'ny firenena fanavaozana no katsahan'ny vahoaka malagasy ary ny olana ny resaka fananantany de tena ataontsika hoe raha isan'andro zany raha misy 3 na 4 mandeha amin'ny anao manjery fa kely fa saika tena hoe enjana be zany io amin'izao fotoana izao. Miezaka ihany hita ihany miezaka hoe mataony ministera misahana zany mamerina ny tany amin'ny vahoaka sisa. Inona ny lesoko Andriamatoa Eliara be vahiny, inona tsy maintsy hareniny zao fitondram-panjakana zao ao anatin'izay resaka fananantany zao. Ya, ataontsika hoe raha misy araky ny lazanao azy teo raha misy ataontsika hoe ady tena mandany fotoana indrindra sy be indrindra amin'ny tontolon'ny fitsarana de ty le resaka tany ty. Raha miresaka koa zany tsika fanavaozana de verina hoe raha misy fanavaozana tena mila atao malaky dia ity le resaka tany ty ihany koa zany tena mila jerena akaika ny makasika an'io. Raha ny marimarina kokoa le izy de hoe tena mila réforme mihitsy raha zay ny azo ilazany azy ny tontolon'ny fananantany eto Madagasikara satria tena manahirana le izy. Raha miresaka fampandrosoana koa nefa tsika ny fampandrosoana de tsy afaka misaraka amin'ny tany mihitsy zany aloha raha miresaka fitiavan-tanindrazana na miresaka fiandrianam-pirenena de ny tany avokoa no ifotorany sy amaharany zany zavatra rehetra zany. Ka eto aho zany de hoe miazy zany ny itondrako azy de ny hoe eo le problema resahanao zany makasika an'le tranga iainanareo fa za zany hijery amin'le izy amin'ny akapobeany mihitsy de ny hoe io le mila tena hitondrana fanavaozana io le tontolo ny fananantany io. Mijerytsika tamin'ny fotoan'androny moa zany zay fa niresaka an'io de mamerina ny androany hoe raha misy lafin-javatra tena tokony hojerena nge dia ty resaka système domaine sy ny karazany ty tena mila jerena koa io. Ka miresaka fanavaozantsika amin'izao fotoana izao de verina hoe lafin-javatra tsy maintsy hitondrana sosikevitra tsy maintsy hitondrana ady hevitra ny makasika ny tany. Marina ozy izy ianao ny filazanao teo hoe mijery
anio akaiky tokoa zany ny ministera tompona andraikitra amin'izao fotoana zao satria tatoato nisy trangana ady tany vitsivitsy zay nisy teo aloha zany nefa manomboka misy vahaolana le izy raha tsy resakitsika hoe ny olana mponina tanan-drano izay raha tsy diso miaraka amina orinasa anankiray goavana teto amintsika teto zay nandritra ny firy-taona le ady ny va zany aloha le olana rehefa nandray ny andraikitra zany zao le fitondrana fanavozana mijoro zao sala am'izany ny problemany hoe nosy mitsiosy sakatia zay fantatritsika ny ady natao makasika an'izany ny vahany zao fitondrana zao zany le izy ny tiana resahana ao anatin'izay tsy hoe ny kopakopaka n'ilay fitondrana aloha tsy de zay loatra le izy fiverina hoe ohatra reny de tsy maintsy resahana zany de io nefa sarotra no mizerean'le izy raha ohatra horaisitsika ataontsika hoe ka parka le izy fa tena mila hitondrana fanavozana amin'ny akapobeany mihitsy io lay resaka fananatany io de io za hoe zay ny le ady hevitra ao anatin'le hoe le tena fitsinjara-pahefana tena izy inona ny tiana horesahana am'izany raha miresaka probleman'ny fananatany tsika probleman'ny fananatany ange sarotra le ady hevitra raha tonga de hoe any amin'ny domaine na any amin'ny fitsanana tsy anam-baolana mihitsy tsika raha izay le izy fa tena tokony ho jerena ao anatin'le izy de hoe rehefa ampidiritsika anatin'ny CTD ohatra ny fokotany na le hoe collectivité territoriale décentralisée neny anivon'ny fokotany ny tena mahafantatra alohany hoe iza ny tena tompon'le tany marina iza mipetraka teo iza ny nanajary teo de miakatra zay ny fokotany ny commune miakatra tokony hoe efa tena olana goavana zany vao tokony ho tonga aty amin'ny fitsarana zany raha ometsika asiny lay rafitra eny fotony eny zany moa zany miresaka fanavozana tsika isan'ny ady tsy maintsy atao zany ka ny a zany ozy hoe afaka lazaina aloha zany hoe manana tombon-dahany manokana zany reto eny avetatry afaka miakatra amina sehatra ohatran'izao mifanena ihany koa tsika de ozy hoe azo ifanapiny ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'le satria amin'ny mahatompona andraikitra zay de tsy hay koa zany ny tazany sy jery fotsiny ny tranga sahala am'izany fa saingy mametraka kosa hoe io tena misy fanamboarana goavana tena mila jerena mihitsy io lafin'ny fananantany io ny am'izao zao ny ministera tompona andraikitra de fa zava-dehibe aloha zany le firesahana hoe renylay tany lazay ny colon fa azy reny zany de fa ho averina am'izay tena tompony le izy sy ny nanatsary azy sy ny karazany zany ao anatin'izay efa zava-dehibe aloha zany zay fa oza hoe andao le izy ampidiritsika anatina kitapo anankiray de tena hitondrana vahaolana maharitra sy mahomby mihitsy ty le olany resaka fananatany eto Madagasikara matetika andriamatoa le arabe vahiny ny kolikoly avilenta ny vola zay manana ny tena mampiasa azy ao anatin'io ary rehefa mahafinarinaritra azy le tanina nisy tokony olona nanajary 20 taona ary teo na 100 taona ary rehefa miady ny vola miova daholo ny zavadrehetra raha zava-nisy aloha hatramin'izay fotoana izay tsy fantatro nareo tena tiako hijoro vavolombelona mihitsy nareo ny malaza pita-tafika tsaroko nisy raha matobe zay teny ny resaka tamiko efa lehibe izy teny fa tena io tena tsy hitantsony zany zay atao hoe hoay za raha mialeto izahay satria izy mpamboly zanany mbola namboly teo koa ny zafikely ny mamboly eo iainan'izy rehetrarehetra zany le tany ianao ny tena mahita ny zava-misy eny malaza pita-tafika ohatrotrany ahoana ny tsirary ny vokatry ny nataon'ny bokyny ozatra atao anatin'le nahazo anareo mponina eny malaza pita-tafika ya ny firenao kely le tenanao teo le ramatobe le ramatobe moa zany de maty izy tamin'ny herintaona efa zato taona alatsaka kely izy mba nieritreritra izy zany hoe mba tia misy titre tany omeko ny zafikelyko ny zanako tsy afaka nanao an'izay zay zany mba faniriny efa ela be izy no namboly teo amin'iny teo zany le natao mpanao gazety interview tamin'izany de ny problema anay zao am'izao de miay azy zany ny olona hoe le orinasa zao nahazo an'le tany masoandro 1 2 3 1 3 4 de orinasa manao resaka momba ny tao-trano de matahotra ny olona zany hoe fomangode fo ara-pitso maraina de io fa misy manototra ny taniko satria matoa izy mividy an'le miezaka mividy an'le tany no de mieritreritra fa hoe afaka hanototra an'io tany io izy sy mieritreritra hoe zavolako veo ariko eto fa za tsy maintsy anao trano eto
zay ny ataoran'ny olona satria amin'ny resaka mpitatafy iny zany efa manomboka foana le fanotorana tany de matahotra ny olona hoe ode ho tratra an'izay koa ny tany a zay nangatanay a zay efa najarianay de eo koa moa zany le hoe roany eto sika le olona zany tsy afaka mamboly ara-dalàna ntsony fa vely fanambola vely izy ohatra valala voatany hoe iandroso tsy afaka tena hoe mifantoka tsara ao izy zany izy nefa am'izao am tena misy olona mihitsy io ny velomany tsy mahazo voly izy raha tsy amin'io akoatra ny alabotro zany de zay mbola mampitaitana ny olona de zany zany a tsy milamina zany toesain'le olona raha tokony amokatra tsara izy a de tsy afaka mamokatra ara-dalàna araka ny tokony ho izy raha ty ampiasa vola be ao izy ty araka misy manototra rahapiso le tany de ahoana ny atao very ny volany de zany zany problema am'izao de zany mba anisan'ny miangatahana hoe mba tavarety moa monsieur le conseiller zany de mba atsipy any aminy faizahoaiza moa zany zao le digana andrasanareo am'izao digana andrasanay zany zao de mba miandry zay am'le hoe le mba hoe déférie mipaka zany le fitoriana de mba ho hita eo zany le izy hoe ahoana ny fandehany zay aloha zany mba verimboly any satria matoa zany bianco nanao saisie pénale immobilière de hitany misy zavatra tsy mety ao de zay zany mba mahaverimboly anay enatra ahoana ny fahitanao an'izay andriamatoa Larabe vahiny matetika ny fitondram-panjakana teo aloha na zay mifandimby teo a de ohatrany hoe voapanga ny olona sy ny faneho-kevitra hoe mamevana ny teratany vahiny mpanambola sy sisa azo ny tany ny malagasy ahoany ty fitondran ty andriamatoa Larabe vahiny tena mahitsy amin'ny teny sy fa manontany anao androany hoe so de mbola mizotra makany ty fitondram-panjakana ty zany moa zany ange tafiditra amin'ny ady tsy maintsy atao resaka n'le hoe fanavozantsika eto izy zay le resahako amboalohany teo hoe isan'ny tsy maintsy hitondrana fanavozana ihany koa satria presque ataontsika hoe ny andro tokony ny malagasy rehetra nge manana olana daholo amin'ny lafy ny fananatany io de eny fa na ny teny zao raha manana fianakaviana manana namana ao anatin'le izy a tena miainy olana goavana mihitsy ao anatin'le izy ary zay mihitsy koa zany nanekeny andray andraikitra mba afaka hifanampy amin'ny piraitan-drazana sahala am'izao saingy izy averiko ihany hoe io a tsy azotsika jerena ka parka io fa tsy ho vita mihitsy raha zay ny tondrana azy eran'ny Madagasikara feny io de zay ny mahatonga azy zany manao an'le teo hoe mila réforme mihitsy le izy a mila jerena mihitsy io resaka domaine io ahoana nanamboarana azy a mila jerena ny resaka fitsarana am'le izy a asa mety tokony ho efa fotoana ve zao tokony hoe ananganana fitsarana manokana mihitsy ohatra mahakasika ny tany a satria io tena olana ingeza be eto amintsika eto zany fa zay nge tena fototry le izy satria misy kolokolo-goavana be amin'ny lafiny fananatany io de zay ihany ozy hoe misy ezaka efa nataony fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de tena tokony tohizana le izy ary alefa lavitra be mihitsy ny famahana n'le olana amin'ny resaka fananatany io satria misy réseau nge fantatra misy réseau ngeza be tena tsy manao afa-tsy io ary tena mamoritra mihitsy an'lay piraitan-drazana efa mitily azany réseau zany hoe fitondram-panjakana am'izao fotoana za zany ozy hoe anjarantsika no mijery azy hoe mitily ve sa tsy mitily ny fitondram-panjakana ao anatin'le izy fa nisy tranga maromaro aloha zany nisy olana maromaro hoe fanovahana tao anatin'le izy de ny fahoza hoe fantatsika nge fa réseau ngeza be mihitsy ohatra le tetsy Tanandrano Tanandrano fa nivaly izy iny fantatsika fa réseau ngeza be le resaka hoe nosy mitsy sakaty fa niva izy iny mbola misy zany mbola tsy problema ny malaza fitatafika zay le toko hoe tena tokony atao anaty kitapo anankiray le izy de miaravahana miaraka misy tsika fantatrao tsara fa isan'ny zavatra tolona ny rahana teto ohatra ny makasika ny Bamangoky fa tena mbola mipetraka zany problema zany hatramin'izao mbola misy ny olona samborona mbola misy ny ampirorona nefa olona miaro ny tany ny sahala am'le problema ny malaza apitatafika io zay efa nifampiresahana moa zany mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ny amahana azy ny Bamangoky moa zany de mahafantatritsika hoe lemaka io hoe tanimbary io isan'ny mamatsy ny faritra tsy mandrefana amin'ny lafiny vary
ao anatin'le izy tany mamokatra tsisy tsy malala ny zanytsika fa mipetraka ny olana efa ela moa zany ny olana makasika n'io zavatra io dia mbola mitohy hatramin'izao zay isan'ny saika nahitan'ny tena voalohany an'izany fonjy zany moa zany nia fiarovana an'ireo ampiray-tanindrazan'ireo mbola tsy miva ny olana amin'izao fotoana izao dia efa misy zany aloha zany midingana tao raha ho an'ny tenako manokana ho an'ny mpitondra fanjakana ny ministera tompon'andraikitra sy ny fahefana afaka manapa-kevitra mahakasika an'le izy satria izy io dia ohatran'izay olany malaza be tatafika izay misy no milaza azo mpanambola dia manala ny olona fotsiny eo amin'ny taniny satria mahavokatra le tany dia le tompo-tany indray ny esorona tsy vita ny esorona eo amin'ny tany enjehana samborona kadraina hatramin'izao fotoana izao zany mbola misy olona ny amponja vokatsy ny fiarovany ny taniny raha miresaka n'io abamangoky io manokantsika nomaly dia misy mapita aloha zany aty amiko fa misy olona tonga ny polisy dia tsy fantatra hoe ahoanahoana fa dia mitifitra ny olona fotsiny dia misambotra dia ny sasany noentina niakatra ao andreny vohatry Toliara zany le problema mipetraka raha makasika ny mpamangoky be deabe le izy fa ozy hoe eran'ny Madagasikara zany feno an'izay tafiditra ao anatin'izay ny olania malaza be tatafika tsy maintsy hitondrana vahaolana zany zavatra zany marina misy ranikany mpamangoky manokana misy daty voatondro raha tsy diso aho zay manomboka 13 izy teo sa manomboka 14 hatramin'ny 15 izy zay raha tsy diso ah tsy tsaroko tsara ny hoe idinan'ny OMC amin'ny faritra tsy mandrefana ny mpamangoky andamina an'le olana saingy efa nisy foana zay fa tsy mety mivaha mihitsy zany lay olana satria misy intérêt be le resaka tany misy tanimbary fantatsika tsara zany commune ny Ambaikily zany ohatra fa capitale mondiale zany amin'ny kabaro tsy izy rery fifaty fa milatsaka be vidiny eliany sao ny any ny voatabia eraky ny anina 5 000 eraky ny sofa litre zaga be zany daholo zany le izy ndre mila jerena satria miezaka mamokatra le ponina miezaka mamokatra le vahoaka fa ny vidim-bokatra fantatritsika ankoatrany hoe nefa fitaitainany amin'ny fampiasan'ny taniny sy ny kalazany hoe tena mifositra io satria efa nirazam-beniny efa teo dia hatramin'izao zany na mamokatra io ary izy dia tena mbola mitaitaina hoe tsy tsika mamokatra ity moa zany ahoana tonga indray androany misy milaza mpanambola dia manala atsika amin'le tany zany olana iainana daholo saingoza hoe efa misy manomboka apahana vahaolana le izy fa tena mila jerena tsara sy mila atao aingana mihitsy nia makasika an'io izy hoe miresaka fanavozantsika dia ty le lafi ny fananatany ity averimberiko mihitsy hoe tena mila fanavozana angezabio satria rehefa voafehantsika nge rehefa manana politika makasika ny fananatany mipetraka tsara tsika ao anatin'le izy tsy sarotra mihitsy noa mampandroso any fireneny zany satria politika resahana foana raha ny teo aloatra hoe ny ampaleo tena tsika amin'ny lafi ny ara-tsakafo dikan'izay raha te aleo tena ara-tsakafo tsika mila tsinjovona le mponina ahoana ny fomba anamorana ny azahoan'ny mponina mampiasa an'le tany mahazo ny taratasy mahazo ny karatany sy ilainy rehetrarehetra mba tena hoe hifototra sy ataontsika hoe ilofo amin'le tena famokarana tokoa zany lay ponina eo mba hiala amin'le fitaitainana amin'ny resaka mpijirika sy ny resaka mpangorona sy ny mpangalatra tany sy ny karazany ao anatin'le izy dia misy rafitra maro samihafa ireo voakasika ny amin'izany tena tokony mila mijery akaiky an'le izy mihitsy fa ny azy zany ho amanokana ozy hoe amin'ny tompon'andraikitra dia ao anatin'izay zany vonona mihitsy ny fanometanana sala amin'ny efa natao hatramin'izay amin'izay mponina voakasika izany olo zany vonona hitondra ny feo ihany koa any amin'ny tompon'andraikitra zay voakasika sy tokony ama an'izany olan'izany ary ny fitondrana zany hoe ny fanavozana amin'izao fotoana izao tena mila manome assurance lay mponina mihitsy lay vahoaka mihitsy amin'ny fiarovana azy tsy ho fikitikitiana azy amin'ny taniny ny politika tena tokony atao ary amin'izao dia hoe tsika nge mety mbola betsaka ty sifra omeko ity fa tsy mihoatra ny 5.3 isan-jaton'ny tany tokony amokarany eto amintsika zao no vo exploité dika zay mbola manana tany midadasika tsika zany ao anatin'izay dia tokony apetraka ny politika mazava tsara hitsinjarana an'ireo amin'ny mponina ary ny malagasy aloha no tena la priorité ao anatin'le izy satria raha ny fitadasika Madagasikara tsy tokony hanana an'izany olan'izany tsika
ao anatin'le izy raha zany olona ny tany zany tsy tokony hanana an'izany tsika de io zany mila politika mipetraka mazava tsara de ifanampiana koa le izy fa manahirana ty le hoe ary zay moa zany no nampalaza ny teo aloha de verina hoe tsy tokony isy tsony am'izao le fitondrana fanavozana zao satria tena matetika ito amintsika zany ny vahiny indray ny lasa tompon'ilay tany satria ilay vahiny no manambola de le vahiny no afaka mampiasa n'ilay malagasy kely zany koa tena mbola problema daholo tokony ho jerentsika koa satria ve tsika mahantra satria ve tsika sahirana de ampiasain'le toeratoelarabe vahiny rehefa tsy de afakafaka sy sisa le olona de tena atao tsintsinina na any braona iza na iza mihitsy izay zany eo zay zavatra iainantsika amin'ny andavanandro ary tena hitondrana n'ilay fanavozana tokoa am'izao fotoana zao ny tena tokony ialana am'izany fa le zavatra anankiray tena tiako resahana misy amintsika koa nge tompona andraikitra ao anatin'le izy tsika le vahoaka le sahirana sy le majinika io satria itsika malagasy ihany koa nge ny ampiasain'le vahiny anaovana n'ilay pretenant sy ny karazan'ireny ao anatin'le izy de tsika samytsika no ampiadiana zany ao anatin'le izy ampiadian'le vahiny manambola de misy réseau ana mpitondra fanjakana miaro azy ao anatin'izay ny teo aloha no resahako zany de tsika no ampifandonina eo nefa atao ambadika ato misy teratany vahiny matretre be tena ao ambadika le izy de oza hoe misy part de responsabilité atsika samy malagasy ngeza be ihany koa le izy tsy ny fitondram-panjakana ihany fa le tsika samytsika ao anaty izy tena minoa ianao ao anatin'izany fa mahatonga afaka miditra ao ampitatafika zany olo zany misy olona tsy lavitra atsika eo ihany zany tompona andraikitra sy manao an'izay zavatra hoe ahafahan'le olona miditra ao hoe zany daholo le izy na ny problemany bamangoky na ny problemany sakaty probleman'leo tany be deabe raha ny Madagasikara isan'ny lokalokana tsy lavitra eo ihany arabe vahiny isan'ny lokalokana tena kanja tamin'izany fotoana zany le hoe tsy voavidy vola ao anatin'io tsy voavidy vola io te anontany anao le arabe vahiny ianao andapa ao ty fitondrana ty ve tena sahana hoe no miteny fa ity fitondrana misy am'izao fotoana zao ty ve tena tsy ho fehezany l'olona manambola na hoe tsy ho voavidy vola araka ny fitenenana satria raha mijerentsika ny fitondrana teo aloha presque nisy olona lasa mpanambola vitsivitsy no lasa mena faveur de lasa ny feny rehetrarehetra raha tsy laza ohatra ny raha vatomanga sy sisitsika ahoany ty fitondrana fanavozany ity satria roa taona tsika zao aloha no famezana atongavana ny fifidianana so de hoe roa taona fanararoatra koa izy ty hoe roa taona tsika ny eto fa de aisaiza daholo ny rehetrarehetra de vahoaka ohatra zao no hotaraiky ihany fantako anatin'le izy androany fantatritsika hoe manana andraikitra mampanolo-tsaina nia mpanolo-tsaina teknika maharitra ny filohan'ny fanavozana ny tena de ozy hoe za zany no afaka hoe tsarainareo am'izay zavatra mety sy ny tsy mety atao koa ny tenin'ny hafa manahirana ao anatin'le izy satria io sonry ray loasay zay le izy tsy lozan'izay amarary io fa de hoe io any tantara koa nefa mipetraka ao anatin'le izy de nya zany no fantatra ao anatin'le izy hoe nisy tolona be deabe fa natao teto de ao anatin'le fitondrana fanavozana ary de miezaka manohy an'izay tolo zay fa io ny fanadiovana io tena tsy maintsy atao foana io areto zany de mametraka hoe jereo fa misy tompona andraikitra nge teto amin'ny firenena tamin'ity fanavozana ity ny resahako misy ny sasany mipetraka roa herinandro ny sasany mipetraka ray volana de limousin tao anatin'le izy fantatritsika tsara zany tsy anonona andraikitra sy anaran'olona fa nisy zany taty ambovoara central nisy zany tany amin'ny faritra maro samihafa tany dikan'izay zany matoa misy zay de ozy hoe misy zany le treritra sy andraikitra raisina ao anatin'le hoe fanadiovana zay le fanavozana zay tokoa tsy miteny hoe tonga lafatra ozy fa betsaka ny zavatra tena mbola mila atao sy diovina ao anatin'le izy fa farafaratsiny aloha misy an'ireny mba modely zany de aprisiana zany tsika ao anatin'le fitondrana fanavozana satria tsika indray zao ny tsarain'ny olona tsika indray zany zao nijeren'ny olona hoe inona ny zavatra ataotsika ao anatin'io lay fitondrana io satriamanatena fagagana mihitsy le arabe vahiny ao inonday aloha ny fahagagana ho an'le mahay miracle no afaka manao zay fa ny fitantanana firenena io tsy misy miracle zany kosa fa ny zavatra andrasana zany de hoe ny fanapahan-kevitra raisina de tokony ahitana taratra na tsy miatraika eo no eo
amilay vahoaka l izy de tokony ho hita zany hoe zany fanapahan-kevitra raisiny zany kosa rehefa kelikely eo hitondra tombontsoa ho an'le firenena ho an'ny mpiray fa misy ihany kosa ny ilana vokatra eo eny zany ange moa zany zavatra lafin-javatra tsy maintsy jerena ohatra hoe ny famahana an'izany olona ny fananatany na ny problemany mpitatafika ohatra na ny problemany mpamangoky zany ange misy lafin-javatra tonga de azo jerena na tsy ho voavaha zato isan-jato eo no eo al izy misy fifanampiana misy fanapahan-kevitra azo raisiny zany tonga de mamaha ny olona no eo de ny azy zany ny azoko resahana de hoe ny fanenetotsika izy hoe afaka atao no mifampizara rehefa avy eo no mifanampy am'izay tokony fanampiana zany ivahan'ny olana sahala am'izany satria iveriko hoe zay ihany koa ny antom-pisiny fitondram-panjakana ijery sy itsinjo ama ny olany vahoaka sahala am'izany ny antom-pisinay koa mampanolo-tsainanay de zay anjaranay no mampafantatra an'le filoha hoe misy olana sahala am'izao nge na ny ministra tompon'andraikitra fa tsy le filoha ihany zay tompon'andraikitra mety voakasika zany de anjarana ihany koa zany manao tatatra sy mampafantatra hoe misy ka sahala am'izao zany mila jerena fa tena maharary ny vahoaka l izy maharary ny mponina l izy ary tsika atao anatin'ilay fitondrana fanavaozana am'izao fotoan'izao de tena mila modely mihitsy mihoatra amin'ny tsy nety nataony ka tsarain'ny vahoaka eo ho anareo ny fotony inona no ataontsika hoe andraindrainareo am'izao fitondrana fanavaozana zao dridridrindra taona maro nareo atao anatin'ny fitondrana rajoelona ny tena isan'ny hoe miaina ny olana tany zao nareo raha tena malaza pitatafika ary tena io zany rary finonana ho an'zay namony ainy tao anatin'izay rehetrarehetra zay satria eo anao vao miteny an'izay hoe kay tena mifara am'izany mihitsy le izy fotoana zao mba hahafahanao manao antsoavo mihitsy fa misy io tompona andraikitra fa mbola misy koa tompona andraikitra hafa tokony mihaino sy mijery an'izao fandaharana sotra monsieur le conseiller aloha amin'ny tolo-tanana ny andrasan'ny olona rehetra eo moa zany araka teneko hoe 5 amby zato ny mpanazary eo fa raha ohatra hoe 5 ny isaka ny tokantrano anankiray de fa any amin'ny 700 any zany ny olona velominy io de miandrandra an'izay daholo zany re olo satria tena io mihitsiny ny velomany tena hoe mamboly izy de sady misy hoanina misy mba amidiny eny no ampidininy eny ny ganaganany de amidy rehefa tonga mipaka Pentecôte de 26 juin ohatra zany zavatra mitranga eo de tena tenainay zany am'izao satria efa mba natena zany zay taloha efa mba miantsoantso zay nateo tara tamin'ny fotoan'andro hoe mba jereo ny anay satria nisy kamako mba vita ihany tany Tamatave ohatra tany Ambalamanasa de zay mba angatanay hoe mba jereo akaiky mombanay zany fa mba te hisitraka zany ny zony reo olona reo hoe mba afaka mahazo titre afa manko le misy titre dika mihitsy anao marina le tany zao zao ny olona de miasa fotsiny izy fa tsy afaka miteny hoe izy marina tompony le tany fa ny titre iny zany mba entiny iny mba afaka na ohatra izy indrambola any banque na tsy fantatra mba ahafahany mampitombo zay anany eo na am'zay mba mamorona asa kely ho anazy izy zay zany tena andraindrainay amin'io amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao andriamatoa larabe vahiny eto aina anao antaniko satria mo mba zao tsika sanao vao mba miona ihany koa misy fanontanian'ny olona hoe tena mahay manitsy mahay mandre lesona milasa tokoa ve ty fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao ty lasa tiana resahana de le hoe ny tsy fahombiazana tsy fahaiza mitantana ny fandraisana fanapahan-kevitra mifototra mitombontsoa manokana zany isan'ny nanahirana ny fitondrana teo aloha ary nampatonga ny vahoaka mihitsy nidina an-dalambe nanao an'ireny hetsika ireny niaraka tamin'ny tanora sy ny sisa ahoany ty fitondram-panjakana ty andriamatoa larabe vahiny satria misy olona ihany manao faneho-kevitra maro samihafa hoe ohatry ny kivy ohatry ny mahakivy ihany izy hatraty ambolohany sy ny sisa ohatry ny eo ihany eo tsy de tena miova to tsy sa tena manova rafitra vetra sy sisa fa hoe miandrasa concertation nationale sy ny sisa ohatrotry ny ahoana lamina andriamatoa larabe vahiny satria zao tanjon'ny voaka malagasy de fiovana tanteraka mariny zany tsy misy antony any ataontsika hoe nandravana ny fitondrana teo aloha raha ohatra
tsy andrandrana izay ilay fanovana izay tsika ary ny tantaran'i Madagasikara mihitsy nge no nanamarika an'izay fa mitady fanovana foana ny anaran'le voambolana no miovaova eo fa mitady fanovana foana nge ny malagasy nanomboka tamin'ny nidiran'ny vazaha teto nazahoantsika ny saritsarina fahaleovan-tena tamin'ny 1970 diran'ny raharaha araka amin'ny fitopolo 20 hatraty amin'ny fitondrana farany teo dika zay zany raha le etaetana fanovana tao anatiny vahoaka malagasy foana io zany fa ny adevitra zany amin'izao fotoana izao dia efa tena hita taratra ve fa azo iainana ve lay fanovana ho amanokana dia ozy hoe tsy mbola tonga lafatra aloha ary ny tonga lafatra koa zany tsy misy ao anatin'le izy fa anjarany zay manana andraikitra anjaran'ny mpitondra fanjakana zany no mitady ny fomba rehetrarehetra amahana ny olana ary tsy afaka anelika an'io mihitsy amin'ny hafa fa itsika zany aloha ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao satria nanaiky hiditra anatin'ilay fitondrana fanavozana dia miezaka mamahany olana dia averiko izy hoe tsy tonga lafatra na izany kosa misy ny ezaka atao ao anatin'le izy inona moa zany ny ezaka atao fa oza hoe zany eriana miteny milaza aminao milaza amintsika mpanatrika fa raha ohatra hoe tombontsoa mampanolotsainy zany na le hoe condition nge hafa mihitsy hoarina amin'ny tany aloha saingy tsy izay moa zany nanekena na hoe anaovana an'le izy fa tafiditra ao anatin'ny fanovana ianao koa mahafantatra tsara za satria fantatra hoe tompona andraikitra any amina ministera sy ohatra zany dia mahita fa miara-miaina an'izany tsika fa tsy izany ozy no sakana tsy andraisana andraikitra sy tsy anaovana an'le raha efa fanovana aloha zany zay raha hoarina amin'ny miainana teo aloha sahala amin'izany koa ny hoe raha miresaka zao tsika ny budget izay ho alefa eny amin'ny CTD eny raha tsy diso ny amin'ity taona ity zany hiakatra 24% ny budget ho alefa eny amin'ny CTD tsy tonga lafatra tsy tena hoe dia tena tonga dia afaka hiatriatsika avy hatrany an'le fampandrosoana fa saingy kosa raha hoarina amin'ny teo aloha zany dia ozy hoe misy zavatra aloha zany fa misy koa ny tena mbola hipetraran'ny olana amin'izao fotoana izao raha tsy resaka tsika hoe isan'ny nanamora ny fionganany teo aloha zao ny mahakasika ny jiro sy rano anatin'izy ny olana jiro sy rano marina hoe hitondrana vahaolana le izy amin'izao fotoana izao fa mbola betsaka ny olana mipetraka zany tsy azontsika tsy hoe satria zany mpanolontsaina dia ho akipoko ny masoko na ho tapenako ny sofiko dia laza fa efa mivavy koa izany zavatra rehetrarehetra zany fa afaka miteny kosa nefa hoe misy ny ezaka atao mahakasika an'le izy satria raha miresaka ny olany jiro nge zany tsika miresaka ny olany rano fantatsika fa ny fahanterany lay fitaovana sy ohatran'izay zany ampiasain'le orinasa ny tena isan'ny fototr'le olana ny tsy fanomezana asina an'lay teknisianina malagasy le finiavana motika n'le orinasa mihitsy zany zao ny olana teo aloha mba ahafahana miprivatize azy ka ozy hoe misy ve ny fanovana zay sika sa tsy misy raha ho anay manokana teto anivon'ny otrikafo androany moa zany mitarika ny kafima ihany koa na le hoe komite fanorenany fotony any Madagasikara dia isan'ny adiny ataony hoe mba omeon'ny malagasy reny fitantanana an'le orinasa malagasy jirama ohatra dia hitatsika hoe bon efa ny valy io zany izany olana zany efa malagasy no mitantana azy fa zay tsy midika hoe malagasy mitantana azy dia ampy zay fa le malagasy koa andrasana vokatra ao anatin'le izy dia miandry ny vokatra zany ny vahoaka malagasy ao anatin'izay fa io no ianao fa raha ohatra tena resitsika lay kolikoly na tena ao anatitsika izay le fitiavan-tanindrazan'izay no hoe ananatsika le finiavana politika na volonté politika anova ny zavatra misy dia afaka atao tsara ny mama ny olana rehetrarehetra eto a Madagasikara ary ny tena zava-dehibe koa ao anatin'le izy dia ny fahaizana miaina navony teo aloha nge le izay le tsy fahaizana miaino sy tsy fihainoana zay na dia efa hita ary zany hoe mipetraka le olana misy an'reto olana rehetrarehetra reto dia ny problema dia nareo zay ny amin'ny Facebook nareo zay ho an'ny sasany ara moa zany manahirana miarina le voambola fa eniny sanjato eo manahirana tsy faveriko le voambola nefa reny nahoana atarafanao ny hevitry ny malagasy amin'ny ankapobeny ange reny dia izay zany atao anatin'ilay fitondrana fanavozana amin'izao fotoana izao dia ny anjarantsika tsy ny andeha hifanenjika na hifampitsikera amin'le olona mitsikery reny
anjarany ama rehefa tsy fa hoana moa tsotsikairaina kosa ndray matoa ilarabe vahina ny olona zao sarotiny amin'ny firenena hoana tsotsikairana rehefa tsy tafavoaka kosa le baolina averiko tsara ozy hoe ny anjaratsika ao anatin'le fitondrana fanavozana mipetraka amin'ny toerana no tsikeraina indray zany zao fa aleo ny olona satria na tsy mitovy hevitra amin'ny tena anjarany andraikiny no mitsikery ao anatin'le izy fa le tsikeriny kosa zany mba iverina hoe tokony tsikera anatsara zavatra dia ny anjaratsika izay tompony andraikitra dia mama an'le olana fa tsy anjaratsika zany no andeha hamaly an'ireny na no tsy anjaratsika tondra vahaolana noa anjaratsika inona indray no inona zany zao ny zavatra hitanao hoe tokony hatsaraina tokony havaozina amin'ity fitondrana n'ity firenena ity zany atao hoe tamin'ny lesoka teo aloha sy ny tokony harenina amin'izao fotoana zao ianao mba olom-pirenena tsy maninona ianao miresaka an'izany sa mbola matahotra amin'ny tena amin'izao taloha fa tsy matahotra raha vao hoe dia anitsy fitondram-panjakana anitsy mpitondra amin'izay lalana efa hita fa tsy mety ataony dia matahotra ny olona tamin'izany matahotra ve ianao amin'izany teny oloana monsieur le conseiller moa ny teny io natahorako ya izy moa le fotoana aloha vetivety itsika zany araka ny teny monsieur le conseiller tsy eritseritsika hoe hita miracle fa anjaratsika kosa zany mijery ao anatin'izay fotoana izay hoe tsy maintsy eo ihany le misy teny amin'olona manana le moyen le ambition ve izy tsy maintsy jerena sara daholo zany zany zavatra zay ahafahany zany ahafahantsika mijery zany hoe ahoana ny fomba mbana tantarahan'ireo olona reo ny zavatra tokony atao dia anjaratsika mijery hoe efa mba misy zany ve ezaka hatramin'izay ka hatramin'izao tsika miteny zao za aloha zany mahita hoe misy ihany zany indrindra moa zany le fomba firesahana afaka miteny ny olona amin'izao aloha zany zay ny hitako dia eo koa zany zay le arakaraka moyen ihany zany dia jerena hoe ahoana tsika sy tonga dia androany tonga dia vita daholo ny jiro sy rano io zany rahan'ny olona rehetra mahafantatra io fa zahatra efa ela be daholo indray reny fitaovana ireny tsy ho vitantsika ao anatin'ny firy-taona io dia tonga dia io fa vita ara le izy fa anjaran'ny fanjakana kosa zany amin'izao hoe ahoana zany ny ampienana izay zavatra tsy nisy tsy mety tao izay dia mba io zany hoe tokony mba ena zany délestage ny karazany angambany mety sy ohatran'ny talohantsony dia ny akosa zany nisy loatra mahafinaritra azy zany dia mampirisika mihitsy zany ty fanjakana ty io moa zany andrarany olona tena mamoatra ny mamevana itsika malagasy hoe andraranareo omena hoe ampirisikana mihitsy tsika zany dia toko hoe zavatra tsara satria iza moa ny afaka mpandroso ny firenena mpandrarano afaka mitarika namokatra dia miasa dia ohatr'izay le fa mila malagasy sy milamitsaina koa salama ao anatina tontolo ekonomika mahafinaritra no ahafahana manao zany indray matoa ilarabe vahiny koa fa nany andraikitra ity fitondram-panjakana ty mampahery anareo anivon'izany fitondram-panjakana zany mampahery any koa anareo eny anivon'ny ponina eny fotony izay mijery miakatra ohatra zao aiza ahoana ny fandehany inona ny zavabita inona indray olona ataon'iza sy sisa ao anatin'ny ty fitondram-panjakana ty eny ary faranantsika ny fandahara no meko 2 minitra avy anareo aloha angamba tongotsika any aminazy indray matoa ilarabe vahiny mitimitana kely izay tokony hofitinina antso avy ihany koa ny amoa zany tonga dia antso avy efa mba nandeha zany le zavatra mba nikarakarainay efa eo livon'ny paka zany le fitorinay dia mba miandrina zay hoe vina mety ho déféré le izy satria eo zany andrasan'ny olona hoe dia azony rahalabe volaresindray ny tano izy izy dia eo zany fa nahita kosa zany zay fa mba hoe nandeha misy fanantenana sy matoa zany sy saisie pénale immobilière dia fa mba hitan'ny tombe kosa fa misy zavatra tsy ara-dalàna manarak'izay eo malaza ihany moa tia fa atao tsy nanany malaza fa atao ndrefana misy entre ny malaza sy Fianarivy misy tatsavy eo malaza ihany koa nangataka resaka prescription acquisitive fa naperaka tamin'ny 1997 dia tamin'ny 2022 mivoaka zany didy ahafahandrareo misitraka an'le izy ny olona nanefa dia zao tsy maintsy enregistrena io didy io voazony nefany lo anankitelo le izy lo anankiray zany mila ny 16 millions d'ariary dia hatramin'izay 2022 zay zany tsy manana le 16 millions d'ariary isaky ny loha le tatsaha dia tsy mety azo moa le didy zany dia tsy afaka misitraka an'le izy nefany efa nivoaka le didy hoe afaka mahazo an'le tany zareo
zay zany a no bahantsoavy kely ataoko fanampiny anay malaza pita-tafika malaza pita-tafika eo toely ara-teva ia nisy ataontsika hoe teboka anankiroa moa zany mbola tokony ho resahana fa noho ny fotoanantsika tsy voretsaka l izy fa na izany ary hoezahako ho resahana ity amin'ny farany hoe isan'ny ajotolona natao teto ary efa nanira ny filohan'ny fanavozana ny tena mpanolontsaina ataoko hoe zay ngamba ny mission faharoa nataoko mampanolontsaina dia nijery zany sy nantany ny hevitr' ireo lemponina any Ampasindavany Ambanja zay fantatritsika tsara misy commune 10 sahenina eo izy zay misy fikasany zany ny fitondrana teo aloha napiditra n'le orinasa hoe Arena Resource anala ny lemponina eo amin'ny taniny de hitrandrahana terre rare zany zay le tena problème le faritra nefa hitatsika fa mamokatra izany kakao any ambany zany ve de afaka hitenitsika hoe tena label nge zany raha zay ny azo ilasana azy nefa te horavana fotsiny zao zany fa ampidirana an'letolay hitrandraka terre rare reto sahala am'izany lavaniny kakao sy ny karazany zany mampalaza n'iny fahatriny de am'izao fotoana zao zany miparaina ny mponina satria toatrany hoe mirosy ihany zany le orinasa de efa mikarakara fanaovan-dalana sy ny karazany mampiasa ny mponina amin'ny alalan'ilay imo zany hoentina ambabona sy andebrebena ny mponina ny tokony ampidirana an'io ao nefa ozy aho hoe io nge raha tena ilofosatsika io le resaka fambolena na ny fiompiana io ny fampiasana amin'ny tany amin'ny akapobeany zany afaka miantoka ny fampandrosoana ny toe-karen'i Madagasikara ary ny faritravaratra isan'ny malaza amin'le vokatra teneniko teo ka eto zany dia mbola metraka hoe misy lafin-javatra tokony ho jerena io hoe fa ny probleman'i Madagasikara ny probleman'ny vahoaka ny avaratry ny nosy zao tsy resaka terre rare tsy zany zao ny olatsika fa ny olantsika zao de ny sakafo hoantsika ny anaran'ny zanakitsika sy ny karazany ny fitsaboana sy nizy ny fanimbana tontolo iainana moa zany eo anatin'le izy de goavana de koa satria impiry ny tena zany tany nijeran'le izy de eto zany dia mampafantatra hoe bon misy ny fikirizan'le orinasa mbola iroso amin'le izy ny mponina nefa manda ary efa nanao pétition mihitsy nalefa amin'ny fitondram-panjakana de mila jerena daholo zany ny amo zany de apetraka hoe mampanolontsaina ny tena adidy sy andraikitra le izy de raisina zay adidy tandrify ao anatin'le izy ary tsy hialany amin'izany mihitsy ny farany tsy voaresakitsika teo fa manamafy zany eto makasika ny varamata izy hoe tsisy hevitra miova mihitsy ao anatin'le izy satria betsaka ny mametraka hoe eo zao de efa lasa mpanolontsaina de iova hevitra de ndeha hivarotra indray an'le exa base toliara zay varamata am'izao fotoana zao izy hoe tsisy hevitra miova zany makasika an'le izy ary eo koa zany mba tena tokony ho jerentsika hoe okarety le de tena mifandotondoto fotsiny koa amin'le réseaux sociaux sy ny karazany satria rehefa mahita ny sariny tena any amin'ny réseaux sociaux ny tapy sasany manapina vola ny maso ny sofina ny vava nefa le izy zany hoe zany ange isan'ny tolona natao teto ary tena mbola tohizany de adevitra be no hoe isy sonam-pahakevitra ndraisy ny fitondram-panjakana makasika an'io foza hoe hatreto aloha fahafantarako azy tsy mbola nisy contrat ny fanaovana tamin'ny varamada ary zay zany de manakana sy mijoro am'izany hatramin'ny farany ny adevitra mandeha nefa am'izao fotoana zao de miezaka manazava zany lay DG vazaha milaza hoe nisy zavatra efa ny fanarahana sy ny karazany ao anatin'le izy io koa moa zany fahitako azy misy paipaika politika ihany koa izy entin'le orinasa ilazana hoe zay nge mbola mandeha sy miroso foana ny fanarahana foza hoe mila tena atao mazava ny makasika an'io resaka anakira io fa manahirana io ny fitrandrahana ny harem-pirenena amin'ny akapobeany eto amin'ny firenena mihitsy zany no mila jerena de eto zany manamafy ny position makasika an'iny de tsy miova ary tsy misy adihevitra azo entina makasika an'le izy raha ho anay fa ny anay rehefa tsy mahomby de ajanony rehefa hoe stop de ajanony any io ny amezako azy zany de ny hoe mila defi ngeza be ny famahana ny olany fananatany eto amin'ny firenena satria isan'ny tena mampitaitaina ny malagasy pray tanindrazana io ao anatin'ny fitondrana fanavozana tsika am'izao fotoana zao misy nefa nataony ministra tompony andraikitra sy ny fanavany sy ny fitondram-panjakana amin'ny akapobeany ozy hoe mila atosika lavitra be zay le famahana ny olania fananatany zay de tenako manokana moa zany mammpanolontsaina amaranako azy raha misy zavatra tokony fanampiana amin'ny pray tanindrazana tafiditra ao anatin'ny andraikitra mammpanolontsaina any mampafantatra
ny mpitondra fanjakana tsy ny filoha ihany, ny mpitondra fanjakana amin'ny akapobeany mihitsy dia za zany vonona amin'ny fifanomezan-tanana amin'izay lafin'izay zany mba ahafahantsika mamaha an'le olo satria tsy misy antony koa zany matompona ndraikitra raha ohatra tsy ifampijery sy tsy ifanome-tanana amin'ilay mpiray tanindrazana ka aza misalasala tsika raha misy tokony ifanomezana. Za tsy miteny hoe zany mavaly olana aloha le izy azava fa nitondra ny olantsika kosa tsy voatery any amin'le filoha satria indraindray koa tsika zany mety hoe izay olana rehetrarehetra io dia alefa any amin'le filoha daholo nefa mba misy zavatra voava aty ambany sy atenatenany atya ifanampitsika izay dia makahery ny mpiray tanindrazana rehetrarehetra izay manana olana amin'ity resaka fananantany ity fa eto zany dia manamaraka hoe azotsika atao tsara no mifanampy ho amin'ny tombontsoam-pirenena. Enavy ankasitrahana BDPR ny vahintsika tamin'ity alina ity Andriamatoa Rakotobe Entsoa. Izy moa zany dia aveny malaza pita-tafika eny filohan'ireo olona manana olana ara-tany resantsika teo soratsika ihany koa ny filohan'ny otrikafo eo anivon'ny Kafim ihany koa sady mpanolontsainy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Eliara Bevahiny nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Zoiteny. Makasitraka anareo indrindra ho antsika izay maniry niakatra eto amin'ny fandarana Zoiteny BDP no manontany ahoana dia mitsofoka nareo amin'ilay page ny logité dia ao misy laharana, misy numéro téléphone ao azahoana ny sampana fampahalalam-baovao logité, misy mandray nareo dia afaka mifampiresaka ao amin'ny ahafahana miakatra eto amin'ny fandarana. Mandrapitafa, filomato.